Kwa mzani indrindra no itondranay iteny Arahabo mba hampirarian-tsony tsy famononana ho aminareo havanay amin'ny finoana eto amin'ity fiangonana Luterana Malagasy Ambohimangy kely ity nahatanteraka soamatsara ny olona sy antenaina fa tamin'nyfifaliana ny fety fankalazana ny nahaterahana ny mpamonjy dia ny fetin'ny Krismasy zany. Ary noho ny fahasoavana sy ny fiadana saray ny maimaimpona ary atolon'ny tolo-botsitra sy sandainy sy takiany tanginy ho atsika tsirairay avy dia mbola nomeny fahasoavana anampy fahasoavana ihany koa isika fa nomeny ty taona romboroapolo sy roa arivo ity taona poetiny asa taona hanavaozana fanomorantena taona hampielezana araka ny sitrapony ary araky ny drafopaikady avy aminy no tolotsaina atolony amin'ny alalana fanany masina ny fitorina ny filazantsara fiatanan'i Jesosy tompony ho aminareo rehetra. Ary eto sahady ihany koa itondrana ny teny ho an'ny fiangonana hankalaza finaritra ny fetin'ny Pasika satria ny manantena fa ny volana avrily andray voatrona raha tsy diso any volana avrily andray voatrona ny fankazany filovana ny fotoan-dehibe misy telo volana filovana eto amin'ity fitandremana efa ilay Ambohimangy kely ity tay Jesosy anareo zay ny lava zay ny fohy fa rehefa lavalava mantsy presako dia afagarogaron'ny olona ny tany ny evilay matetika fa mba iroso amin'izay tena iroso amin'izay antony atongavantsika sy amin'ity fotoana ankehitriny ity isika. Ny ten'Andriamanitra zay nalatry ny fiangonana Luterana Malagasy ary toriana manerana ny sahany amin'ity andron'io ity zay isay ny palahady fahatelo alohan'ny Pasika dia ny jaonatolo fahaenina ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Jaonatolo fahaenina ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy ny vaky izao teny rehefa rehefa afaka zany dia niala Jesosy ka lasa nita ranomasin'ny Galilea dia ny ranomasin'ny Tiberiasy zany. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy noho ny nahitany ny famantarana izay efa natao tamin'ny marary. Ary Jesosy niakatra tao an-tendrombohitra dia nipetraka tao mba amin'ny mpianatra fa efa akaiky ny Pasika ilay andro firavoravoana Jesosy. Ary Jesosy nanompo ny masony ka nahita fa nisy vahoaka betsaka nanatona azy dia koa izy tamin'ny Filipo. Aiza ny fividianantsika mofo hoanin'ireo? Izany no nataony mba hizahany toetra azy fa izy nalalaky azy izay hataony. Filipo namaly azy hoe na dia mofo vidiana teny arivo-roanjato azy tsy ampy azy rehetra fa manany kely avy. Ny mpianany anankiray dia ny Andrea rahalahy Simona Petera nilaza taminy hoe misy zazalahy ity manana mofo vary folo dia dimy sy azany rano madinika roa fa ho ampinona moa zany amin'izao olona betsaka izao. Fa koa Jesosy asaovy mipetraka ny olona ary nisy ahitra be teo ka dia nipetraka ny lehilahy tokony ho 5,000 no isany. Dia nandray mofo Jesosy ary rehefa nisaotra dia nizarazary tamin'izay nipetraka hinana izy ary nihasan-drano koa arak'izay nilainy. Ary rehefa voky ny olona dia koa Jesosy tamin'ny mpianany angoniny sisa-tsilany mba tsy hisy very dia nangoniny ka nahafehy harona 12 sy sombotsombony nahafehy harona 12 sy sombotsombony mofo vary folo dia dimy izay aminy tsy laniny ny mihinana. Ary koa ireo olon'ireo rehefa nahita ny famantarana izay nataon'i Jesosy ity tokoa ny ilay mpaminany izay ho tonga amin'izao tontolo izao. Ary rehefa fantatry Jesosy fa efa ho avy ny olona haka azy keriny hataon'ny mpanjaka dia niala ka lasindray izy ireny nakany an-tendrombohitra. Ilay masinao manamasinanay ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen.
ny fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Nandritry ny alahady maromaro izay voatondro homeloka ny fety lehibe na tamin'ny vanim-potoana ny fiarahamonina jiosy na ny vanim-potoana iaina fiainana ankehitr'izao dia ny fetin'ny Pasy dia nomanina sy nampianarana ny momba sy mahakasikasika ny fanjakan'Andriamanitra ny kristianina mba ny fiangonana koa. Notondroina tamin'izany fanomanana sy fampianarana izany izay mitondra azy sy izay ananana sy azakoana azy ary anana-toky fa ananana azy tanteraka dia izay onenany ao anaty sy hafa fa ilay zanak'Andriamanitra lahatokana noho ny fitiavany lehibe tao am-pony sy ao anatiny dia nanaiky tamin'ny fanetretena lehibe izy ka nanaiky ny iraka Andriamanitra rainy sy ny fanamasina Tompo hiditra tetiny an-tany hitondra famonjena ary tsy ny famonjena izany fa ny fanorenana sy fampimerana ihany koa ny fanjakan'Andriamanitra. Ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany dia raha haverina sy anaovana tsiahy kely izay voaresaka sy fampianarana voatolotra dia fiadanana, fandresena izay endrika sekoam-pifaliana maro isan-karazany ary lavitry ny tomany, lavitry ny seko, lavitry ny fahoriana izay nianjady amin'ny fiainan'ofo toa iainana ankehitriny izao ny ao amin'izany fiainana mandrakizay na ny fanjakan'Andriamanitra. Amin'ity ten'Andriamanitra eto na ny filazantsara izay voatolotra sy ny arahana makina nandeha teo ary amin'ny andininy fahaenina amby 30 dia misy zao voasoratra ao ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe efa nolazaiko taminareo fa nahita ihany ianareo nefa tsy nino. Nandritry ny taona maro ihany koa na dia taoriany efa nahatongavan'i Jesosy Kristy Tompo ary taoriany namelomany ray ny finono ireo mpianany izay maty rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana koa izy efa notoriana nandritry izany vanim-potoana ela sy lavo izany ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny momba sy mahakasika azy indrindra fa ny amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Ty ten'Andriamanitra izay mivakiana ety mbola manondro anefa matoa mbola voavaky amin'ny fiangonana mandrakitry izao fa tsy ny rehetra izay manambara ny tena fiangonana no efa manana marina sy miaina ny finoana ao anatiny fa misy amin'izay miangona eto na tsy ny eto ihany fa na any nefa ilay mandrobe finoana koa azy na any fiangonana sasany hafany no manatrika ihany ny fotoana no manatrika ihany ny fotoana itoriana ten'Andriamanitra izay ary ny fampianarana any fiangonana Luterana Malagasy dia ameloman'Andriamanitra amin'ny alala fanahiny masina ampiasaina ny alala zany teniny torinina izany ny finoana ao am-pony izay taino ary tsy miainy ihany fa mandray azy ka mampitoetra azy eo am-po ka izany miasany fanahy masina amelomany amin'izany amin'izany ny finoana miaino ihany fa miaino mpanadino fa tsy mba miaino mpiazona ny ten'Andriamanitra. Eto dia engany hanaiky ny fiasan'Andriamanitra fanahy ao anatinao ianao ka hitahiry tsara izay hatolotra ao anao indray amin'ity andro an'iny fa isan'ny antoko ity handovanao fiainana mandrakizay ino io ary atokiso isan'ny antoko ity handovanao fiainana mandrakizay. Maro ireo famantarana izay nataon'i Jesosy Kristy Tompo hamantarana ny maha Andriamanitra azy tonga teto amin'izao tontolo izao mitondra ary tsy mitondra ihany ka mihazo dia ao an-tanany fa mitondra hanolotra ho azy ho anao ny fiadanany amin'ny alalany famelany ny keloko fa mialoha zany fanolorany famelan-keloko zany anefa dia maro ny asa nataony
mba hibanjina ny olona azy fa ity no ilay mesia, ity no ilay mpamonjy tonga eto amin'izao tontolo izao. Toerana toafalehan'i Jesosy Kristy tompo matetika ny eny tendrombohitra. Raha horesanany amin'izany dia ireto no mety angano azo tany saina ny antony isafidianan'i Jesosy Kristy tompo azy. Ny amin'ny mahaavo ny toerana dia raha miteny izy eo amin'izany fitoerana avo zany dia malaky kokoa ny elezan'ny feo manerana izay teno azy na dia maro aza ny olona manaradia azy. Ary tsy tamin'izany ihany fa mbola ray sy fiangonana ankehitriny ihany koa ny fampiasana ho an'ny mpitolo filazantsara ny fitoerana avo mety angamba, mety fa hanao fanadihadiana, mety hampalaky sy hahazoan'ny mpihaino mandeha tsara izay tiana hambara, izay tiany Jesosy Kristy hampitaina azy. Ny antony amin'ny toerana mpitolo filazantsara, amin'ny toerana avo tahaka izao piliprisana eto amin'ity fiangonana ity zao. Misy irany fiangonana vavy zay zao moa manao hoe miakara toerana ambony devony ianao mpitolo vaovao mafaly. Dia nianarana avy amin'izay naseny sy avy amin'izay nanaovan'i Jesosy Kristy tompo ny fampianarany mba amin'ny fitoriany teny izany. Tsy ny fivavahana ihany nataon'i Jesosy tany tendrombohitra fa ny amin'ny fandorany ny fampianarana ihany koa, ny amin'ny fandorany izay handraisan'ny olona fiainana amin'ny alalan'izay atolona dia ny peniny voalohany indrindra sy amin'izay hibanjinana azy ho mpanolotra fiainana amin'ny alalan'ny tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao miavaka ary azo fikirina ho mandrakizay dia ny fiainana vatanana sy lova ao amin'izany fiainana ao an-tany izany. Dimy arivo eto amin'ny tenan'Andriamanitra, dimy arivo eto amin'ny tenan'Andriamanitra no novokisany Jesosy tao an-tendrombohitra ary novokisany tamin'ny alalan'ny famantarana mbola hibanjinana azy hatrany mbola hibanjinana azy hatrany fa tsy tany ny famokisany zanaka Israely tany efitra eny an-dalana hampanantenainy ny tany Kanana, ilay tany vaovao hamponeny azy fena tonga nosy tanterikany izy no miahy ny fiainany fanaradia azy. Fa mandraka ankehitriny ihany koa amin'ity vanim-potoana itenenan'i Jesosy Kristy tompo anoratany izao n'apôstôly ity teo fahaenina andiny voalohany ka fadimy folo ity mandraka ankehitriny izao ary tsy tamin'izany vanim-potoana zany mahavoky olona dimy arivo lahy amin'ny alalan'ny hazandrano firy, hazandrano sy moforo de firy, moforo de firy, moforo de dimy ary tsy vita zay vitsy namahanana nefa dimy arivo lahy voky tsy voky ihany fa mbola nisy sombiny navory ary nafeno toy ny folo sobiky. Zany tsy mahay, tsy fantatra zalahy mahay manao fahagagany reny na mety mahay izany fa atao iantsona olona matsakehitriny izao matetika hikambonandonan'io zareo any mahay fahagagany foanarabola sisisa maro isan-karazany fa atao tsy dia matoky ihany ihany, atao tsy dia matoky ihany ihany fa ahoana ny heveranao fahatanterahany zany raha tsy ilay manana ny heriny tsy toa, raha tsy ilay manolotra ny fiainana mandrakizay antenainao ary asainao fikirinao zany fanantenana zany fa ny raha pisonao miany eto amin'ity zao tontolo zao, miany eto amin'ity zao tontolo zao feno faharatsiny, feno karamanino ary tsy ahaton'ny mandrakizay ity dia fiainana feno fifalinana, fiainana feno fiadanana, fiainana mandrakizay ary tsy hisy hahafak'izany intsony amin'ny fahavelomana ao anaty ity fahavelomana ankehitriny. Manolotra hoanao zany Jesosy Kristy tompo amin'ity fotoanandro melokany ny pasika fa raha ho avy ny fankalazanao ny fety pasika dia tsarovy fa tsy ianao ihany mankalazany fa na ny jiosy tavanimpotoana natongavany ihany koa dia efa nankalaza zany fety pasika zany ary tena zava-dehibe tao jiosy ihany koa ny fankalazany ny fety pasika io.
voa ihany no dia horesahana. Ireto ny mahazava-dehibe azy teo aminy. Voalohany ny mahafety azy. Ary faharoa dia fihinanana ny mofo tsy misy masirasira ary zanak'omby tsy misy kileny. Io dia tandito ny hampongava amin'ilay mpamonjy dia Jesosy Kristy tompo manolotra ny famelan-keloka, manolotra ny fiadanana avy amin'izany, ary manolotra ihany koa ny fitahiana manaraka ireo famelan-keloka sy fiadanana. Voafoanan'i Jesosy Kristy tompo ny fomba fanamo. Nofoanan'i Jesosy Kristy tompo ny fombafomba maro isan-karazany, fombafomba maro isan-karazany fiainan'ny Jiosy tamin'ny fankalazana ny Pasika, tamin'ny alalan'ny namokisany ireo 10,000 lahy na ny olona maro nanaraka azy teny mohatra. Natolony teny ny mofo dera sy hazavana izay symbole ny handorana ho an'izay manaiky handray sy hihinana azy, ary halaisa izay manaiky halay sy hihinana zany fandorana atolotra zany dia ny tena Jesosy Kristy miombona amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao amin'ny mofo atolotra sy ny rano Jesosy Kristy tompo miombona amin'ny divay raisinao amin'ny altarana masina koa ny zavatsoa ny fahasoavana lehibe sy mahagaga. Raha hitady fahavelomana, raha hitady hanina mahavoky, raha hitady rano mahavelona tsy hahinona hetaheta intsony, aoka tsy hitady lavitra sy hodikodina toerakafa intsony, ary tsy hanontany hoe aiza reny mahitako. Fa amin'izao ankehitriny izao ianao no ampaherezina hibanjina sy hitodika amin'ny Jesosy Kristy tompo lay efa nanolotra, hitodika amin'ny Jehovah tompo lay efa nanolotra ny sakafo ahazy ho an'ny zanany malalana tany efitra, ary manolotra ihany koa amin'ity teniny ety ny hanina na voky ny 10,000 lahy teny-pohatra, ary hahavoky ianao koa na anio rapitso ary manakizay. Tsy salasalana zany, tsy salasalana, ary azo fikirana tsara ao anaty hizorana amin'ny lalana tsara sy mahitsy, ary hizorana makaon'ilay fiainana manakizay. Ny fiainana manakizay tononona sy amara ary vetivetesina eto, tsy any amina toeran-kafa vinavina isainao azakonao azy, fa raha mitahiry ny teny no renesinao sy mitahiry ny teny renesinao ihany koa ianao zao an'io zao ao am-ponao, dia matokisa hady ianao mamelatra ny fonao, fa efa ao anatinao amin'ny alala zany teny zany ny fiainana mandrakizay, ny fanjakan'Andriamanitra lay hamelona anao sy ivelomanao mandrakizay. Omano ny fomam-paranao, aza atao sy saina ho fombafomba mampanao ihany, na amin'ny fiainam-piangonana na amin'ny fiainanao any ny fiarahamonina, indrindra ao atokantrano fankalazany zany fety Pasika zany, fa ny nanolona Jesosy Kristy tompony ka nahafaty azy teo ny azo fijaliana dia mitondra ny hery sy ny hery kokoa ny diakapoka taminy no nazahoako sy nazonao koa fahavelomana tamin'ny alalan'ny fanantenana. Fa raiso ho zava-dehibe amin'ny fiainanao zay nahafatesany Jesosy Kristy tomponao teo amin'izany azo fijaliana zany, mba ary nitsangana tamin'ny maty ihany koa, nitsangana tamin'ny maty ihany koa, santa sy nitsanganaka sy nitsangananao amin'ny fahafatesana. Aloha a Jesosy Kristy tompo, fikiro mafy ao am-ponao teniny, halaisy tao anatinao fa tsy mpievera maro isan-karazany na ny mahakasika azy na zay fanambarako anao olovanao ankehitriny sy olovanao hahafa mandrakizay, fa ao amin'ny Jesosy Kristy tompo ny hanina raisinao avy aminy tsy hahinonao intsony hanoanana, ny rano raisinao avy aminy dia ranonaina mahavelona tsy hahinonao intsony zany hitakita. Ao amin'ny Jesosy ianao no manivoza ny sakafo, ao amin'ny Jesosy ianao no manivoza ny rano hahavelona tsy hahinonao tsy hahatsapanao intsony hanoanana mbany hitahita. Vonatra ao n'Andriamanitra reriany zay fasatra amin'ny indrindra ka ho azo mandrakizay.
ho aminareo rehetra ny fahasoava Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary firaisana sy ny fimonana fanahy masina hatramin'izao fotoana anak'izay. Jesus
Andemani kafatie Uvuzenda nawe sinakuna nawe Tumpureka varutubuye Andemani kafatie Uvuzenda nawe sinakuna nawe Uvuzenda nawe sinakuna nawe Uvuzenda nawe sinakuna nawe Uvuzenda nawe sinakuna nawe Saikene Saireno Aureno mtesusi funwa nao Uvuzenda nao sinakuna nao Sainga mna yanza Aurenu mabeti finu wanawe Aiye Sesuse Lidube Aurenu mabeti finu wanawe Aiye Sesuse Lidube Oh
wachwe nishikwa kila kizaila inamutania ningulu iye iyamwa inampayita masuna utuye na mali jesu singangarane siyaiku nde ulubakaya kapuwa kya utaluwa mahita wenani jaula yula sirasaru tefa fijura vavulu mbelo wachwe nishikwa kila kizaila inamutania ningulu iye iyamwa inampayita masuna utuye na mali jesu singangarane siyaiku nde ulubakaya bikuwa kya utaluwa mahita wenani jaula Pedra, amor belo, amabaranga marane, akalile molo, inakanana, tamiku, tamina, ambara, ililitanga hale, katana nore, subuku chuke, akalile, asabanana hale, siyakinanila, iranu nufere.
resuscita kunakandungana korajana efakekana Litera-tera ni malangazi Azaru samba cara hormati Direyara ufaula wafaki Jesus ya Allah Kifengani Leterale Amulu manangis Leterale Amulu afake Leterale Amulu sambachis Leterale Amamanangandaze Ananganga Irasanangan mulu Sesusimba Darubunguluni Misaotranao ty sushi mahafinaritra miaraka Everybody, go! Tera-teranya mananana Masara-saranya wanilana Sesusita kunakandungana Korajana efakekana Tera-teranya mananana Masara-saranya wanilana Sesusita kunakandungana Korajana efakekana Litera-tera ni malangazi Azaru samba cara hormati Direyara ufaula wafaki Jesus ya Allah Kifengani Leterale Amulu manangis Leterale Amulu afake Leterale Amulu sambachis Leterale Amamanangandaze Ananganga Birasanangan mulu Sesusimba Darubunguluni Litera-tera selalu manangan Jesus Mahafinaritra miaraka aminao ty sushi Leterale Amulu manangis Leterale Amulu afake Leterale Amulu sambachis Leterale Amamanangandaze Ananganga Birasanangan mulu Sesusimba Darubunguluni Anche una marasuglia che vuole cosa na spala apa na meu Maro tokoa ny raha hita mifiainana Aero raha onaro tena hitaraignana Ny fahasahiranana sy ireo arety maro Mandrava mandrignana ny firenena maro Zao ka renao aby agny Maro tokoa ny raha hita mifiainana Aero raha onaro tena hitaraignana Ny fahasahiranana sy ireo arety maro Mandrava mandrignana ny firenena maro Zao ka renao aby agny Avia, avia mangatunga iti Nalaw siya mabeseseta na siya mititan iti Ikay kinawangay Andawe Sa sirva ulang amaharin sa buwasigya Efa ela iro mitady anao Fagnao ka rena amizao fiaignany izao
Konyani tabaun hefsa miavia Nikaikia ruafka no veru ni dia Salaisa Efa ela iro tabianao Fanauro varena amzao fiaigna ni sao Konyani tabaun hefsa miavia Nikaikia ruafka no veru ni dia Salaisa Avia mangatunga ti Aloja mavesa setana Shia mititani ti Nikaikia no wangai Andawe Se sosirva hula na mahali sa uwasika Anuara muna ipagaka Ansalai sa ngau famia no te sosisika Aflai Anu vanguete taretsiga Muito bom! Por sua bem a orelha, se nessa fala se não veja seta na. Fala mena reu vi sahara na. Anga ulu sisa. Mura-muri la sakwas, mura-muri la sakwas. Nareko mandusam sa futuan, lusa mamutu kyan bukan. Kaya zau hanga fuang, ni ala helu sinituman. Sosin kaya nawa via, faili eta nawa mapes. Iru mangira kamitulia, kono misagana la sampeta ka. Avia mangatunga ti Aloja mavesa setana Shia mititani ti Nikaikia no wangai Andawe Se sosirva hula na mahali sa uwasika Avia mangatunga ti Aloja mavesa setana Shia mititani ti Nikaikia no wangai Andawe Se sosirva hula na mahali sa uwasika Se sosirva hula na mahali sa uwasika Se sosirva hula na mahali sa uwasika Ny ZFLM ao anatin'ny fankalazana ny 20 taona dia manolotra anao fa matsimbola tetikasa 9 janoary ka hatramin'ny 10 aprily alefaso ny tetikasanao raha sampana fikambanana fondrona mpandray misy 5 ka hatramin'ny 10 ka manana tetikasa andraisa anjara tetikasa fiarina mahakasika ny ara-tsosialy mikendry fivoarana ary manaja ny tontolo iainana tsara raha tetikasa efa natomboka na misy hoentinao amin'izany teti-bola mazava hita ny dingana atao alefasoary ny mombamomba ny tetikasa sy ny mpandray anjara ao amin'ny luterana.malagasy@gmail.com ny 4 Mey famaranana ny ZFLM 10 taona ny tetikasa profily no hotolorana ny famatsiam-bola ho fanampiana isy fanaraha-maso ny fivoaran'ny tetikasa eny ifotony
lazaiko aminareo marina tokoa araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahako kely indrindra ireto no nataonareo tamiko Mattio 5:20 tapany P. Madagascar.
anao raha misy andolompo andao ifamela fa tsy mahaso ny zavatra nataoko izay natezitra anao ifonako amin'ny anarany Jesosy Andriamanitro hatreo izahay satria famela mba ho teny iray ka eto anatrehanao tompony famelanay mba raisoray fampanota izahay ekelayo sahay ny famela Mampahuri, no mampatajanao
sedra olana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy fahao reny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitranay iray aminao anao ani ity Madagasikara ity Jesosy io miangavy anao re zahay fonjeo reriray namanojany fiainanao na fe manahinaza divina ketrakayanao na mampiasatra ihany toniazo fijalinalay Jesosy tsika tsy mba mandao na dia petsaka ny olana sy mafy katorovana tsy tandily fo hoaizamo mangalesady o Jesosy Kristy fa izao anome fitsaharana atanjao ny finona fanahin kidonalay Jesosy tsy amelanao irene azabato petera fizianekany anjera tao anatonjandrano mahele izy matsitsy ampy finoana raha ny salasala rasendra olana raha ny afatra papetrako aminao anio Jesosy hitafy Santanana Ndreto miara-miterana Ka ilay fiderana ny santarinay tety ho toy izanay rehefa tonga ry Jesosy tsare Tiako ny anilanao hoe Jesosy tsare tsare Avani Jesosy Kristy de tena luarano mi buibukia aviao anatikao kadi manusikiai hanambaraminao fitiavana sacini fitiavani Jesosy Kristy de fitiavana tena fakeli kanani eniaza tiana
Jesús fanirikuni unenanao sihitwirano mandrakizaiao wanatikao kasindrakivisitutaka kambilaulavusiutaka yananufanantenak hantaherinyaikyo Masino, Panava, Nevunya Vukusan, Itano Fame, Tiusaka, Nasifefi, Zaitakusi, Zananaku, Ana, Fanai Masino, Itera Tua, Miju. Can
tena tiako ambara aminao zay tena mandonany anaty reko ampokoao mafinaritra mampisetsena ny tompony atao dia ny nanolora ny tompony fiainano anao toatoloro ny tompo afokony aminao rehetre taky ny nanolorany azy ho famonjenatsika ie zany lo filamatrako atanterao dia azo le fiainana mandrakizay anao
Ny ZFLM ao anatin'ny fankalazana ny 20 taona dia manolotra anao famatsimbola tetikasa 20 janoary ka hatramin'ny 10 aprily alefaso ny tetikasanao raha sampana fikambanana fondrona mpandray misy 5 ka hatramin'ny 10 ka manana tetikasa andraisa anjara tetikasa fiarina mahakasika ny ara-tsosialy mikendry fivoarana ary manaja ny tontolo iainana tsara raha tetikasa efa natomboka na misy mentinao amin'izany teti-bola mazava hita ny dingana atao alefasoary ny mombamomba ny tetikasa sy ny mpandray anjara ao amin'ny luterana.malagasy@gmail.com. Ny 4 Mey famaranana ny ZFLM 10 taona ny tetikasa voafidy no hotolorana ny famatsiam-bola ho fanafiana. Isy fanaraha-maso ny fivoaran'ny tetikasa eny ifotony. Lazaiko aminareo marina tokoa araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahako kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Mattio 5:20 tapany Pi. So